Pejim-baovao tanteraka kosa indray misedra olona maro ny tontolon'ny fiarakodia eto Madagasikara araka ny hevitry ny filohan'ny GECAM Andriamatoa Goulame Khazali nandroso sosokevitra manoloana ny olona mahazo an'ireto mpandraharaha ireto moa ny filohan'ny GECAM ary nandroso sosokevitra ihany koa amin'ny fanamorana ny fifidianana fiarakodia eto an-toerana. Nodinihana nandritra ity andro faharoa amin'ny hetsika le salon de l'auto andian'ny 13 ity izay karakarain'ny vondron'ireo mpandraharaha fiara eto Madagasikara na ny GECAM ny mikasika amin'ny famatsiam-bola sy ny fidiram-bola na ny financement sy ny leasing. Araka ny fanambarana Andriamatoa Goulame Khazali filohan'ny GECAM dia niresahana nandritra ny dinidinika raha nadihevitra avokoa ireo olana mianjady amin'ny sehatry ny fiara manodidina izany lohahevitra izany. Nisongadina ny tokony hisokafana bebe koa ny fandraisana anjara amin'ny fanamorana ny leasing na ny findramam-bola raha hividy fiara vaovao, fitantanana ny TVA sy ny fanarahana ara-teknika ireo fiara izay somary adino indraindray. Ireo ny tena olana mitranga matetika araka amin'ny fanazavan'ny filohan'ny GECAM. Nahita ny marimaritra iraisana nampiseho fahavonona nandroso sy ampiroborobo ity sehatra ity ary vonona ny resaka sy hitady vahaolana avokoa ireo mpandray anjara tamin'ity dinika na raha nadihevitra ity hoy hatrany Andriamatoa Goulame Khazali. Amin'ny ankapobeny dia nahafapo ity andro faharoa sy ny salon de l'auto ity hoy ny mpikarakara. Hiavaka kosa amin'ny faran'ny herinandro, isy ny fanentanana maro samihafa, eo koa ny tombola izay ahafahana mahazo fiara vaovao, afaka misafidy fiara vaovao amin'ireo atolotra tokoa izay tsara vintana.